Araka nambarantsika teo hoe ny programme mandeha ihany ny atsy ambadika tsy misesika le am'le hoe andeha ny passation dia andeha ny première réunion miaraka amin'izany rehetrarehetra zany. Dia eo zany le fanontaniana mipetraka ry Indriantena zany le manoloana hoa reo le ataontsika hoe teny fanomesa toky. Reo ataontsika hoe ijoro amin'le hoe tena ninonina mitranga rehefa tsy araka ny safidy ny vahoaka no mitranga eo dia aonosy teniny tianao ny apatsahivako manaiky tsy manaiky dia tia tsy manaiky hatramin'ny farany izy miran'iny le hatramin'ny enikiny zay vamy tsisy idirany fa lohateny fotsiny vavaony sogadina ny omaly izy tia izay kindinapinina any Antsorobe na ilay takarinaina vehivavy lasa ny dahalo tamin'ny 12 Desambra 2024 tao Ambohibary Vohilena notakin'ireo dahalo 20 tapitrisa ka niady varotra ny fianakaviana dia 12 tapitrisa isan'olona no farany. Tao anatin'izany dia tsy nahefa ivolo nefa ny fianakaviana ka dia nitofirin'ireo dahalo ireo izy efa bavy rano vavao omaly izy tia navoaka ny sombam-bahoaka iray tao amin'ny tambazotra tserasera ny antso ireo dahalo raivo ny fatin'ny fianakavianareo dia mandoava ianareo vola 2 tapitrisa avy fa rehefa tsy andohan'io ianareo dia avalanay rano any Betsiboka ny avanareo. Manao antso avy ny fianakaviana ao anatin'izany ny amin'ny miraviravin-tanana ary atao hoe mandritry lavoloha ao anatin'izany fahoriana mianjady izany nefa dia mbola manjaka ihany koa ny tsindrofalavo any toerana ka dia izany no vaovao anisan'ny sokadina ihany koa tamin'ity maraindray ity. Raha toka mbola natoy ihany ny resaka mikasika ny lay tovolahy anankiray izay fatapatatry ny rehetra ihany ao anaty tontolo ny mozika izay niaraka tamin'izany ny vavy dia raha ny vaovao voaray ihany koa dia bevoka ilay zanaka vavy dia mavetsatra ny sazy izay miandry ny iray mpianakaviana araka ny nambarany tony pampanolalana dia mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana amin'ny fanazavana tena fahamarinana tanteraka mikasika an'izy io dia efa any am-ponja aloha ny navandoza mikasika ny tiraraha ity. Somary anao fampitahana kely ihany koa isika ao anatin'izao topomaso maraina izao. Isan'ny firenena ikoizana amin'ny famokarana vary i Vietnam. 7,20 tapitrisa hektara ny tanimbary any an-toerana amin'izao ary namokatra vary hatramin'ny 5,4 taona isaky ny hektara i Vietnam tamin'ny taona 2020 vary hatramin'ny 4,2 tapitrisa taona no naondra n'io firenena io izay nampiditra hatramin'ny 4,4 miliara dolara. Tanjon'izy ireo amin'izao ny amokatra vary manana kalitao ambony kokoa hatrany amin'ny 30 arivo any hoany mihitsy zany dia mba ampiasa vola 2,7 miliara dollara izy ireo anatanterahana an'izany masomboly fitaovana sy ny sisa ary ihany koa ifanaraka amin'ny toetrandro any an-toerana no ataon'izy ireo. Dia ao anatin'izay fampitahana izay mihitsy satria dia isika ihany koa eto toerana dia mipetraka ny amin'ny hoe ny vary ny foto-tsakafo ny malagasy ary intelo isan'andro ny mihinana an'izany ka dia petraka ny fanontaniana ho an'ny tsirairay ao anatin'izao fotoana anisan'ny mamevay ihany koa lalova ny firenena izao indrindra amin'ny fiakaran'ny vidim-bary eto an-toerana. Raha soka hisitaka kely ray isika ho any ivelany ihany raha toka mba hisitona kely mikasika an'ireo voka-dalao. Ny voka-dalao ny omaly izay nirasan'ny rehetra dia le fiona ny PSG na ny Paris Saint-Germain sy le Manchester City tamin'ny 1,20 dia nivoaka ho mpandresy iry zareo PSG. Zareo PSG raha toka naresy efatra no roa azafady indrindra naresy tamin'isa efatra no roa raha toka ny tarika roa no tsy misy tany ambolohany iry zareo Manchester City ka dia tratra efatra no roa ao anatin'izany ihany koa dia raha ny tomarika azo ihany koa dia nivoaka ho mpandresy avokoa ireo kleba somary tsy dia efa enoeno matetika fa dia le grand club andray zany zao somary lefilefa laza raha tsy teny afa-tsy ireo Bayern unika Manchester City Real de Madrid tato ato ao anatin'izany resaka lalao Champions League izany.
ny toyan'ny fandarana ireo vaovao arahana famakafakana ity manaraka tety andraisanao anjara mivantana amin'ny alalan'ny antso mivantana anoany amin'ny amin'ny valorasy sasany anoany vandao aloha iaraka amin'reto vaovao tsara ho fantatreto miaraka amin'ny brito zay tolorana ny araba. Dia manamafina zany zavatra nytenen'Riatiny zany ao anatin'ny araba sy firaritso ho an'ny mpieno zay manaraka antsika amin'izao fotoana izao. Mety misy ny te hieno fa tsy afaka mieno no ny antony samihafa zay hoe tapaka ny jiro, mety eny amin'ny toerana hoe tsy mahazo izany fa reo zay afaka mandray aloha dia makasitraka hatrany iny. Tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny Top Radio ary dia mampahery hatrany ihany koa reo zay ataontsika hoe mandalondalo sedra amin'izao fotoana izao, mety namoiavana, mety tratran'ny tsy fahasalamana, mety hoe misy tsy fahatombanana ihany koa amin'ny zavatra izay natao tsy mahazo kivy fa mezaka zahay amin'le hoe fanampy aminao ihany koa raha misy ny torohevitra afaka atao. Melombelona sy ampitsira hatrany ny fanantenana amin'ny ty zavatra lalovana amin'ny fiainana daholo zany zay le izy hoa efa lakamisady ny androany lakamisy raha manana Tanarivo dia efa hierina sady ny fotoana namoahana le voka-pifidianana ho amin'ny fifidianana be ny tanàna. Raha manodidina an'izay aloha zany eto Tananarivo raha mirosomoroso foana le izy. Eto zao efa nao famindram-pahefana famindram-pitantanana ny PDS Inga George zany sy ny Ramatoa Yaralaroanatsoa ho tanterahana rapitso zany io. Lalàna ihany koa dia milaza fa tanterahana ao anatin'ny herinandro zany au plus tard dans une semaine après la proclamation officielle des résultats. Aloha mahitsy tsara ohatra zay izy tsy maintsy mivory voalohany ny parlementany tanàna na ny filakevitry ny tanàna zay zany le fandehan'ny raharaha dia rapitso zoma zany no mitrangy zany rehetrarehetra zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ny any amin'ny toerana hafa efa mandeha tsikelikely ihany ho an'izay voafidy ara-dalàna. Le voafidy ara-dalàna zany le hoe légalement élu iny zany didim-pitsarana mango any fa hoe légitime sa tsy légitime zay ndray mbola resaka hafa zany amin'iny hoe tena safidim-bahoaka ve no voaka tao anatin'ilay fifidianana. Raha ao anatin'ireo ataontsika hoe faritany fanamboaka ny voka-pifidianana efa vita daholo moa zany izy zany zao ny proclamation ho an'ny faritany enina omalina marana ny andian'ny farany dia misimisy ihany ireo commune tsy maintsy averina amin'ny fifidianana no tsy fahatombanana zany nitranga tany amin'ireny commune reny le tsy fahatombanana moa zany dia tsy maintsy faritany lalàna zany dia hoe zao natao hoe fifidianana reto mamaritra ny latsabato rehefa tsy voady zany rehetrarehetra zany dia manapa-kevitra ny fitsarana zany rehefa mainga amin'ny profo sy ampelantanana dia manapa-kevitra ny hoe averina ny fifidianana amin'ireny commune reny. Atao anatin'ny faritanina Tananarivo dia misy anaky roa no tsy maintsy averina ny fifidianana amin'iny faritry tasy iny le izy amin'ny farifaritry tasy iny zany no misy an'izay raha tsy dia any amin'ny faritany hafa ihany koa misy. Inona no iresantsika kely an'izany? Betsaka ny resaka nandeha, betsaka ny resaka eno, betsaka ny zavatra ataontsika hoe na mampatsiatsika hoe ahoana ary iny ary zany ny zavatra nisy satria tao anatin'le tsy manaiky tsy ekena toerina dia ho dia samy andro daholo ny rehetra ahoana inona zany zao sy ry herinandro aty aoriana dia io le izy araka nambarantsika teo hoe ny programme mandeha ihany ny atsy ambadika tsy ny misesika le amin'le hoe andeha ny passation dia andeha ny première réunion miaraka amin'izany rehetrarehetra zany dia eo zany le fanontaniana mipetraka ry Riatiny zany le manoloana hoa reo le ataontsika hoe teny fanomesa toky reo ataontsika hoe hijoro amin'le hoe tena ninonina mitranga rehefa tsy araka ny safidy ny vahoaka no mitranga eo dia aonosy teniny tianao ny ampatsaiva koa tsy manaiky tsy manaiky dia tiary tsy manaiky hatramin'ny farany izy miran'iny le hatramin'ny enikiny zay vamy tsisy idirana tsisy idirana fa lohateny fotsiny tsisy idirana le izy dia zay le izy io zany mahatonga an'le hoe mpanarady na ny mpiarady dia somary sadaikatra be fisalasalana lasa miahiahy ny antony koa mantsy dia izao isan'ny tena mba ny andrasana ary ny takiana tao anatin'ny zavatra nitranga rehetrarehetra tsy niteto ihany fa nany amin'ny toerana hafa le hoe fa maninona ny tsy navoaka tamin'ny Tsipriana
ny voka-pifidianana bureau de vote par bureau de vote zany de mampisinda ny aia, zany de mametraka an'le hoe mangarahara, zany de mampitonga an'le hoe tsisy le resaka osoka sy ny etsetra zany mba hoe tena nampiseho, tena mila mampiseho zany ny hoe ny indrindra fa ny pedidy fifidianana amin'ny oviny seni zany am'ireo totsika hoe mamafa ny ay azy mitambesatra eo atsoroka izy ireo ny am'ty resaka fandehan'ny fifidianana ity. Raha ny tena izy moa zany de hoe apetadrindrina atao petadrindrina eny amin'ny birao mpifidianana ny voka-pifidianana fa am'izao fotoana zao koa nge de hoe inona moa no manakana ny seni zareo maka ohatra miafina fanao ambadika hoe ka tsisy lalàna manery andry zareo tsy maintsy nefa zany de fa maninona ary zareo no afaka mamoaka voka-pifidianana fintiny eny anivon'ny tambazotra sosial réseaux sociaux ao anatin'ny pejiny sy ny anatin'ny tranokalany ka maninona izy tsy afaka hamoaka résultat bureau de vote par bureau de vote ny antony tsy de zao araka nambarantsika teo hoe nitranga nisy raha nyteto Antananarivo de ny fahitana mpitandro ny filaminana ivelan'ny miasa ivelan'ny faritra na alefa nyrodorodo teto tamin'ny androm-pifidianana ary tsy nyrodorodo fotsiny ihany fa tonga teny amin'ireny hoe centre de vote na bureau de vote ireny hoe andanjabato de nahazo tao anatin'ireo totoka lisitra tovana izy tao anatin'ilay fahazahoana ordonnance raha fifidianana national izy zany hoe fifidianana filoham-pirenena dia tsy manova ny isam-bato azo ao anatin'ilay izy na ohatra anao zany hoe avaty de manao mission andegoa anao de andegoa anao maharaka amin'ny ordre de mission mandatsabato de tsy manova mihitsy ny isan'le vato amin'ny akapobeany izay trangy zay fa ho an'ny fifidianana le hoe élection de proximité raha misy mpifidy avy any toerakafa no mandatsabato ao anatin'le faritra de manova zay le izy zany lasa manova satria raha ny tena marina zany hoe raha olona 200 no tena isa mifidy ao anatin'le faritra iny de raha misy de lasa manova satria tokony tsy ohatran'ny 200 zany raha tonga 100 mifidy de lasa manova le izy fa raha le national izy na avy any ambovombe anao mifidy any Maintirano tsy miova mihitsy satria mijanona eo am'le 11 millions 13 millions eo ihany zany nisan'ny mpifidy amin'ny akapobe tsy miova zay fa raha amin'ny élection de proximité fifidianana be ny tanàna fifidianana député fifidianana conseil régional fifidianana conseil provincial mbola tsy nisy moa zany élection anakoro teneniko farany zany de lasa manova lay vato zany le fandehan'le rara de eo zany lizy hoe ny fahitana an'ireny mpitandro ny filaminana maro ary tsisy tsy mainka zany angely izy rindriatena de za zany zao tena hoe azadiny fa ao anatin'ireny le tahora fifidianana national de mety tsy hogaga ianao raha ohatra any anatina tobina mpitandro filaminana mety isy bureau de vote tsy hogaga zany ianao de zay angely izy hoe raha mba mivoaka zany zao bureau de vote par bureau de vote tamin'iny élection communal na municipal raha nytetro andrenivohitra mifahitana andreo mpitandro filaminana rehetra tena tsy mba hoe ray na roa na folo na roapolo fa efa des centaines mba tsy ela zany hoe 10 milliers izy zany rindriatiana de mipetraka ihany ny aya mipetraka le aya ny amin'ny taiza daholo ny bureau de vote nandefasana an'ireny olona reny olona nasisika tao anatin'le ordonnance reny fa zao na le ordonnance moa zany nefa ady hevitra be ny amin'ny hoe ny ordonnance de tsy maintsy mivady am'le hoe certificat de non-inscription sur la liste électorale miaraka amin'ny certificat de résidence de hoe raha ohatra ary zany ka hoe olona iveran'le faritra de le izy raha olona le fari-pifidianana le resaka io raha olona ivelan'le fari-pifidianana ary ny tonga mifidy tao ahoana certificat de résidence nazahoana an'le ordonnance le ordonnance moa zany tsy le ordonnance nandehanana mifidy fa le ordonnance de hoe afa ino no mandidiny ny any amin'ny oveka hanoratra n'le olona ao anatin'le izy mpifidianana zay zany le lisitra tovana iny zany nampiasaina tao anatin'le izy zany rehetrarehetra zany ngely izy de hoe tsy tena eny loatra aloha tsy tena eny loatra le tena litanao le hoe fitakiana tena miresaka mampanao gazetsika eto hoe tena hoe avoay bureau de vote par bureau de vote io mety isy tena aiza moa zao misy raha hita tanevy zay tsika zao maka ohatra aiza daholo misy tobina mpitandro filaminana Analakely zao misy Andrefanambojanahary misy Pahibe misy Betongolo zany faritry ny sa
ambotra kely Mahamasina koa to misy. Mahamasina ihany koa misy de reny zany zao mila hoe tena afaka mamoaka ve zany zao tena hoe tena amin'ny anarany mangarary io nge mety ataondro fotsiny hoe atao Analakely nisy bureau de vote anankiray fa Analakely mahazatra matsy de ao amin'ny lycée Rabe Arvelo na UPP ao zany misy bureau de vote centre de vote ny akamaroan'ireo fokotany manodididina ao amin'ny boriboritany voalohany ambondrona reny tsara lalàna atasy ny etsetretsetra reny de ao amin'io Rabe Arvelo zany no mifidy amin'ireny fotoana fa mba te hafata tena zany matsy zany tena hoe le resaka sincérité de vote fa tena zavatra tsikaritra loatra de tena tsy tokony notakina matsy zany fa tsy tena henty hoe tena hoe mba afisy bureau de vote par bureau de vote io résultat io mba ahafahana manamarina ino ty bureau de vote ty so de mitovitovy amin'ireo karazany hoe ordonnance hoe olona tsy fantatra hoe aveza tonga mifidy eto amin'ity tanàny ty zay zany eo zany de hoe reny trangy reny tsy maintsy resahany reny satria ny olona ho araka nambarantsika teo de lasa miayapy zany hoe hatramin'ny lazaraza fiarisoa ary nge tena tany amin'ny fikarakarana dobotrondro sy ny fambolenana lasa miteny izy taitra avy any izy io ary afa miteny anareo fa rafitra matiny izy io de hatramin'ireo akanjo nanaovany tany araiky amby folo taona lasa le ny sarisariana azy terena araiky eny zany lasa apotrany hoe ay mbola ato le iny le nanaovako iny ilazako aminareo fa tsy maty atopoko izy ary tena mbola zay zany tena anoy hoe tena rafitra maty le misy eto amintsika io ary de tsika de mila manova de mbola ho resahana moa izy zany ao anatin'ny toyny raharaha hoe amin'ny fomba manahoana satria raha le zavatra misy amin'izao fotoan'izao zany le fomba andrendrehana ny olona ary io tsy ny any amin'ny fitondrana na hoe ny ivelan'ny fitondrana misy zay mba ny andrendrehana ny olona mba tsy hevitra ny amin'ny hoe raharaha tena mahakasika azy de izay nge le ndrasantsika tamalo hoe misy manao diversion nge hoa misy manao diversion any ambadika any de ny fanina zay ke zao misy hoe club de fanina zany de ny fanina zany de tena fanina zay mihitsy izy fanina ny fanina manoloana le zavatra misy io le rezy hoe vereverezanareo am'le ratsy le fandehan'ny raharaha ho asitsika fainy kely ry samy de aloha iverina amin'ny tena fiainana andavanandro zany fa taridrasika kely tamin'ny lafin'ny politika iny nataontsika iny tena mitsangam-bola drala mahita le resaka tyle tsy fandriam-pahalemana ty tsy maintsy resahana kely hoe ty amin'ny andiha manaraka satria tena misy antony lafin-javatra maro ekina le izy zao mantsy ny mahatonga an'le izy rindrehatena tsy haiko hoe misy ifandraisana amin'le zavatra ny tenen'le tompona andraikitra ambony non seulement le benary-panjakana fa faharoa izy tompona andraikitra ambony keo teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana fa tsy hoe tena reny ve zany nampirongatra ohatrany hoe satria ohatrany hoe manao fiantsina zany le izy hoe tena tandreo mahary fa tena zay nge zao de reny zavatra mahita ao atao masina tsisy andro zay tsy hainona hoe ataka main armé de misy ny victime mety hoe collatéral zany mety samy voa daholy ny tsola mety hoe misy résultat fa eritrereto hoe misy mpanao politika manana statut na parlementaire izy sady candidat maire de ohatrany tonga saina be anao fa ngasigny résidence re surveiller ve Roland Ratsiraka zay ko moa zany ohatrany hoe homonyme koa le izy tena ohatray mitovitovy anarana zany fa ny samy prénom zany fa le farany tsy divisany samy Roland zany zay nareo hoe sao de misy aloha tsy miteniteny ina le tena tenao zany le tena ohatran'ireny olo hoe asigny résidence re surveiller hoe tena tsy mahazo atao andro maso le olona za aloha tsy nahino hoe nisy didi-pitsarana milaza mahakasika an'izany momba azy omaly moa zany nivoaka ny didi-pitsarana tao ho an'ny voka-pifidianana na fifidianana ben'ny tanàna naneran'ny faharitanin'ny Tomasina de vao mahina mafisina zany de eo a zany tena mieritreritra de hoe tena itsikely eny etsy mpitandro amin'ny filaminana mihoatra ny ratsan-tanana mihoaty eo amin'le toeram-pinenan'le mpanao politika sady parlementaire atsy ambadika tsy misy ataka main armé eo anatiny ho faritra ray au commune ely tonga saina be anao zany hoe tena papapapapapa miroro ny olona ny ankizy ny fiarina zany lasa mikatona tsy lera satria tsy fantatra tsony zay bala am'le hoe tena mety mizatra par ricochet ary mbola misy jolamo riorio mitondra fitaovam-bedina mitavaporitsaka any zany maheno anao mitatitra ataon'le solombavavoaka anankiray solombavavoaka na Rivamamo Gerson Antoine raha Gerson Antoine omaly hoe nisy olona efatra ary ohatran'ny vehivavy koa le izy en plus hoe fa tena reo de nisy niakakeriny efa herinandro maromaro mba tsy lazany hoe volana de koa satria tsy voalohan'ny fianakaviana le rançon le vola takily zala
raha tsy diso roapolo tapitrisa no takiny dia efa niady vatro atao zany fianakaviana tsy tratrany dia 12 tapitrisa ny hafarany ary to isan'olona koa le izy dia tsy voaloha dia ny exécuten'le mpakakely zany vonondo zareo tsy fantatra hoe tamin'ny fomba nitifirina ve sany fa namondiainy zany reo olona reo ary mbola tsy vitan'izany hoe alaivinareo ny fatin'ny havanareo fa raha fa tsy alainareo anatin'io dia avalana ny rano tsy to vola indray nareo ny fandalana anazy dia avalany ny rano le izy tena zany raha tena hoe firy ny hetsika natao ary za zao mamaky ny conseil des ministres ny rapport tamin'ny maly tonga eo tampelantanan'io dia hoe nisy tatitra hoe hetsika mifampandritany anisan'izany resaka kidnapping dia io ary azadiny fa ngamba tsy haiko any firenena hafa misy an'izany hoe brigady an'ity kidnapping zany misy an'izany ngy tsy lavitra ny toeram-piasantsika irandriatina dia tena zay zany le izy hoe inona ary ty zahatra amin'izay eto Antananarivo moa zany sy ny manodidina eto dia voamaly zao tetry amin'le quartier commune natao hoe Bemasoandro Indriatina mpanao casse-point dia victime zany ndray koa resaka hoe fanafihetsy Bemasoandro etsy akaiky etsy nefa zany ohatra ny tafiditra anatin'le raha le filazan'le tompona andraikitra iny hoe misy embouteillage misy ina zany hoe efa mandroso tsy tokony hoe casse-point ve dia isy casse-point zany nge tsy dia tena hoe misy chiffre raha le amin'le toerana ohatran'izany tsy dia tena hoe anana chiffre d'affaires be dia tena hoe hatra izy zany hoe dia hitovy amina banque na hoe hitovy amina hoe grande surface fa tena delitra ny victime leo io zany mba asa kely mba hivelomana mba hoe anao nikarakarana ny tokantrano sakafo ny kolazy ny mpianatra ny zimba frais kely eo ny fitsaboana dia zany ny zavatra mahazo n'le olona ary isan'andro ianao dia maheno kangery casse-point ny mpanendaka moa zany dia efa tsy resahana so isan'andro ianao maheno fitarainana dia zay natoko hoe le zavatra ny tenen'le tompona ndraikitra ohatra ny mahendrika fiantsinany ohatra ny voa hoe mampirongatra lay resaka tsy fandripalemana eto inona ny fiatraikany ratsy dia fiatraikany ratsy dia manahirana be satria zany tsy maintsy taterin'ny loharanom-baovao sy ny fampahalalam-baovao sy ny mpampita vaovao maro samihafa dia matahotra ny olona amin'le hoe ahoana tena tsy insécurité ko eritrereto fa na ny olona hoe ny citoyen gasy malagasy zao le zavatra mitranga dia ahoana zany ny citoyen malagasy tany Tomasina zao maly misy toeran-tany Comorial mitsinjaka eran-dalana satria tratra mpanendaka hoe vao mba tonga dia voentaka koa tamaly sy nisy nandefa vidéo teny amin'ny tamazotra sosialy izy dia eritrereto amin'izany ny fiatraikany zany satria ohatran'ny hoe teratany vahiny na Comorial izy etsy amin'ny hoe nosy rahavavy teratany vahiny zany dia zany le zavatra mitranga hoe tena ohatran'ny tsy milamina ao an-tanànanareo zany aty amintsika io da na ny olona tokony ho avy mpizaha tany zay isan'ny loharanona vola vahintsika ny mpampiasa vola moa zany efa tsy resahana tsony manoloan'le zavatra misy eto amintsika araka ny lalàna ny instabilité politique sy ny sisa dia miaohatra ny olona rindriantena misalasala ny olona ry sam dia izay ina ny fiatraikan'izao amin'ny lafiny zao vesatra ara-tsosialy satria dia ny asa zany dia tsy zarizary misy fa tsy misy ko eo dia eritrereto amin'izany zany le zavatra misy eto amin'ny firenena amin'le hoe olana ara-tsosialy ateraka le izy dia hoe mba tonga saina amin'izany ve ny mpitondratsika manoloana nyreotsika hoe etsakely ma tsy te zamanakorotany fa le zavatra mitranga zany zao ary tena ziprofo hoe tena ohatran'le vava entre guillemets tsy ambina ataon'ny mpitondresana ambaratonga na ny manakaiky na ny avoavo na ny anatin'androm-panjakana na ny anivon'ny faritra dia isan'ny miteraka fanakorotanana mihitsy ny fiarahamonina dia io zany le zavatra mitranga sy ainana amin'ny izao fotoana izao ry indretina oasitsika fainkely dia orana ny dokam-bary dia raha misy iraray aloha dia sitsika iraray mba hiomana ny olona zay antso ihany koa manomboka eto no afaka mandray ny antsonao zay raha misy vononao dia toy ny masatra ny fiarahantsika tena mpatianay aloha raha mba hoe fantatra hoe avaizy ianao le miantso io satria mba manampy dia manampy ny teknisiana ihany koa izy amin'le hoe fanatsarana tranony resaka hoe couverture ny radio zany hoe ahoana n'le izy mandray tsara fa ihany amin'ny faritra any ndraindray mizy mety miakina amin'ny toetrandro mety miakina amin'isaka mety hoe misy perturbation sy ny anina fa amin'ny ankapobeny efa ao sitraka iny mandray anao dia miaraba tompoko ampanajana indrindra miarabanareo taty maraim-baovao ty torak'izany ihany keo ranga ahoana ndray ty resaka miparitaka amin'ny tambajotra sosialy ty nandray zany sao dia tsao zany dia mimpanoatra amin'ny antenimera-pirenena fanafina n'le raika laza efa fantatry ry mpanely vaovao tsy marina voafongatra hatramin'le raha efa ny ampigadrana
dia tsy haiko hoe tena possible ve ny zavatra iny sa entina fanaratsiana mba vita recoupement tsara ve reny vaovao reny sa ahoana zalahy enjakenjana ihany izy ity fa ary ahoana indray le anakiraha le samborona ny dina rianany ndry sao dia mbo tsy mety fanjakana rehefa nareo manao ny tsy mety dia tsisy bedy fa rehefa ny sasany manao tsy mety dia bedy zay fa dia mba mieritrereto ary fanjakana natory zalahy misaotra indrindra amin'izany koa mila jerena akaiky satria zavatra nisy aloha ary hita satria betsaka ihany ny endrika ataontsika hoe fanasoka hitana mba tsy lazana fanompana mihitsy ary ny sasany sy ny vaovao tsy marina ary ny tondrany ny tompona andraikitra raha teny amin'ny hoe mpanokatra fanadiadiana fa ohatra ny tsisy toyany mihitsy le izy anisan'izany zao le hoe mampitsangana maty mihitsy ry zalahy am'le lamanela vaovao ary tena mba tsy mety amin'ny maha-olombelona fotsiny indrindra fa ny fianakaviana akaikin'le olona nodimandry tompona andraiky ny HVM en France nisy nanely tamin'ny tambazotra sosialy fa isan'ireo mikonokony nanonga-mpanjakana dia mba tsy rariny loatra kosa ary nitondra ny raha teny amin'ny mpanao fanadiadiana ny tompona andraikitra sy ny birao politika ny antoko HVM dia ngatsika na eno jesuitiny akory ny tena siniala ohatran'izany tamin'ireny fotoana ny fifidianany ireny fampilezan-kevitra misy mampiteniny olona tsy niteneniny amina montage vidéo nitondra ny raha tany amin'ny mpanokatra fanadiadiana mipitsirika ny fandikan-dalàna feno fa raha ohatra misy teny mbela aty amin'ny ilany hoe vao manofy fotsiny sirrety iny vao manofy hoe nanofy an'izao ary le nofy mety hoe nofy tsy fantatra hoe nofy ratsy sa nofy tsara dia tonga dia tratran'le sarika dodo azafady miaraba tompoko allo manao ane miaraba anareo salahy eny ary miaraba ny mananaitra le vaovao teny miasa da tena ny Vietnam manamokatra vahy dia afaka manondra napiditra vola $6 milliards tamin'ny fambolem-bary dia mifantaniana mipetraka hoe raha vita moza le laka iary izay projetny filoam-pirenena mba mitondra $6 milliards ho an'ny malagasy fampandrosoana anafaka ny vahoaka ao anatin'ny vata itika izy tena malaza ny mpamboly dia tsy hoaitika avy mahitazahatra ohatrany tamin'ny andro folo ravalomanana teo aloha nisy fahatantarana hoe 20 taona nafotona lektara nofokapary fa iny moa ny farany satria hoe manana vina tsaratsara koa izany président hoe tena mampandroso Madagasikara tena ongan'le fanjakana dia hatramin'izao sitsy na ny fandream-pahalemana ary isan'andro ny tika mitaraina amin'io tsy vo izao tika no mitaraina ny olona reny izay mahatonga am'teny isan'andro anao dia olo-lahy raha vao maray ho andro hoe inona indray ny voaka so atediny ty andro ty amin'ny ty andro androany fa tsy fantatra ohatsoa hoe oentin'le mpitondra fanjakana makaiky makany amin'ny tena fahafahana sa makany amin'ny fahafatesana fa raha izao zavatra mitrano sahirana miarana-le malagasy tsy ny ankohanina ihany no manahirana fa ny antoka velomany tena manahirana isan'andro dia jery aondray mila fiara-miasa amin'ny préfet Antananarivo ny fa lavitra ny fifankalana sy ny fifandrafesana amin'ny malagasy dia anjaranareo préfet zany miandraikitra ny fandream-pahalemana tanterahana zavampapandrosona takina mahandroso hoe tsikiza lasa miantoka samy mieritreritra ny fahasambava no manoko mety resana sy vetesina foana ary atao tsy injery mihitsy io resaka hoe fandrosoana ary izy ary tena atao hoe tsy maintsy mandroso fa misy lasitra ary misy fipetra vitsivitsy tsy maintsy tanteraka vao tonga amin'izany da aloha raisina aloha ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba zalahy eny tompoko izay tia talata maty ty ihany talata maty ina vaovao bitsaka ny vaovao nambara teo dia misotra anareo efa miverina amin'ny lony ny velo le andrano za moa dia anisan'ny folona fitambanana anankiray misehatra eo miresaka sosio-ekonomia tany ny folo taona lasa dia
nanorina taratasy tamin'ny premier ministre tamin'izany fotoana izany Olofi. Igaga aho mantsana azy hoe fa nahoana moa Vietnam namokatra vary 45 millions de tonnes tamin'izay fotoana izay. Etsika malagasy 4 millions de tonnes dia mba mireharehitsika hoe tsika ny tena mba ohatran'izany. Dia nangataka fanampiana subvention. Mba nanaiky moa izany le conseil technique anankiray hoe paoposeko ty rangaha. Mandraky teny Androany. Manao fangatana gauche à droite fa tsisy valiny e. Eo izany mba roviana ry, mba ohatran'izany Vietnam hoe nanokana 2 milliards de dollars mahery hoentina mampitao manome masom-boly ny mpamboly mba amporisiana sy ampitomboana ny resaka vokabariny aminy. Mba miandry an'izany malagasy dia teo hita ny ray hoe mba ahoana ny mba hoako izany ety amin'izay ety. Misaotra betsaka ry zalahy dia fa mitain'Andriamanitra daholo mahereza daholo Ie, misaotra betsaka amin'ilay faran'izay ndrena samy mifakahery. Tsy mahazo kivy manoloana io nge dia zao mihitsy. Taoriana n'ireny atao Covid izay na voan'ny firenena maro manerana zao. Mbola atao anatina zany enim-bolana bloqué ny activité économique teto Madagasikara ary ny ateny. Tsy mihetsika ao an-trano, tsy mivezivezy, tsisy ninina fa atao anatina zany mbola voana nyambana. Dia efa hoe raisy ny fepetra ary ny aty amin'ny mpanohitra ary nefa hoe raisy ny fepetra tamin'ireny fotoana ireny anakanana an'io. Mbola ny taty amin'ny mpanohitra koa ary mbola nanao matetika an'ilay hoe inona plan de relance économique tamin'ireny nge resahana le hitan'ire atiana le visy le hoe plan Marshall hoe 1043 milliards d'ariary ny vola amin'izany plan Marshall dia mifantahina mipetaka hoe iza misy structure naperaka ve tao anatin'le izy ary misy vola tokony mandeha ao anatin'ireny hoe tena mitsofoka avatsy mankary fa nanahoana. Dia inona le zavatra mitranga ankehitriny io ny fandresantsika teo fa ny Amerikanina dia nanatotona vola amina 1000 milliards de dollars anohanana ny secteur-ny agriculture ny tany Europe tany France dia isan'ny nanao an'izany dia manana problème ary ny agriculteur any France amin'izao fotoana izao mbola tsy mivany olona satria tena mijery an'izany. Ny teto Madagasikara za zao mahita ao anatin'le Androany Mofiry le tena 23 misy antsika ho atao amin'ny tontolo ambanivohitra atao ery amin'ny CCI ery vato ery miresaka zany resahany tonton avy any Talatamaty teo zany le hoe ahoana ny anohanana zany ampirobona ny any amin'ny tontolo ambanivohitra mety hoe tsy tara le izy fa ela ihany ny resahana an'izany ngeriny raha nisy ny atao continuité de l'État tsy ohatran'izao raha zavatra nitranga fandraisana ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondrana Rajoelina tsy hoe fitokafana andraro mba tsy resahana teo alohany ao anatin'izany atao révolution verte zany tao anatin'izany nge efa mba nandeha ihany efa mba niaina ihany zany hoe sehatry ny famokarana indrindra fa amin'ny lafiny fambolena vary nanaovana an'ireny karazana hoe vitrine nanomboka teny amin'ny lapam-panjakana dia natao isaky ny région mba ahafahana booster dia ohatran'izany koa ireo ataontsika hoe tracteur efa 416 tracteur tamin'izany fotoana zany anohanana ny secteur ny agriculture dia ohatran'izany koa ny fanohanana an'ireo karazana hoe fanaovana an'ilay izy lakan-drano ny aménagement agricole zany ny resaka barrage hydraulique sy ny sisa fa ngezabe isan'izany le natao teo nanaovana tary amin'ny faritry Morombe district ny Morombe le nanaovana ireny niaraka tamin'le izy fanaovana fa tsy nitoy le asa niantona teo le asa ary ndeha tena dia tsy voatrandraka ary mbola vitsy mbola à peu près 1,200,000 1,300,000 hectares ingeno amin'ny velaran-tany Madagasikara izay no mbola voajary anaovana famokarana nefitsika manana kapasité ambony be noho izany dia izay le izy hoe ito moa izay ivoaka indray zany mandritry ny roandro ery amin'ny CCI vato mikasika an'io karazana hoe atrikasa anomezana tosika ny tontolo ambanivohitra indalo resahana ampidirina ny olona antso manaraka miarahaba tompoko. Allo. Eny tompoko eny ary manahona ro tokorateo salama Ramaty tsy mindrany any daga namoka ny radio nareo any tamin'ny valo dia nieniny vaovao izay navoaka nareo teo plutôt tena mampalera amintsika ngerangaly zao etsaka ihany izay zavatra nyresahana dia eto amin'ny radio izay ary matetika ny zavatra resahantsika dia mitodika any amin'ireo mpano politika indrindra ny mpano politika mpanohitra inona ny tena ataon'ny mpanohitra amin'izao
hoe angina ve fa zay ny zavatra misy sa ohatra izy mivazah hoe calme avant la tempête isy tempête ve isy eo fa tena very fanambola velona nge ny vahoaka hoaiza amin'izao zavatra misy zao fiainana sarotra fa ndipalemana tsingy tsy tatsony zay atao inona no ataon'ny vahoaka be ny hevitra hoetitsika eto tena hoe mba misy miaindro ve io vary lazainao momba ny Vietnam io vo anteo tamin'ny enina ny Facebook hoe mi-exporter 8 millions de tonnes 4 milliards de dollars ny vidiny zany tena gaga fotsiny hoe tsika manana tany Vietnam ange kely notsika ny ny avelara tany satria izy be tanibohatra bedeny fa tsika nge hoe manana tenibohitra any ambositra sy any fandrina azo anaovana andreny reny ange ny nanaovana zany fa zay zavatra zany mahagaga mihitsy hoe hoaizy ty fireneny ty ny zavatra tsotra indrindra eto amin'ity fireneny ty dia ny fambolena sy ny fiompiana tsy zay fandehany toinona ary natao tena mangataka nyreo manam-bola sy manam-baizana velao ho any oragna amin'ny politika raha izany fa ataoko zay mba atrony le malagasy sotra indrindra zany mihitsy ngely mampiritreritra ao anatin'le eo amin'le lafin'ny politika eto Madagasikara amin'ny lafiny anankiray andalo raisina le ntsika zany mbola tsy miresaka lesaka izy mpandraisy le hoe manao caméléon politika andalo raisina ianao miaraba tompoko andao ary eno hoay mieno ny zavatra rehefa ampiasantsika eto ny tena moa zany dia manontany tena ihany hoe misy mpitondra marina eto Madagasikara ny zavatra misy iainany vahoaka efa tsy hita intsony izay anaovana azy ianao zao ny tena zao mijery vaovao zao ny tena tamin'ny maraina mandrehan'ilay vola be 177 millions d'euros moa sa ino anamborana ny téléphérique dia hoy aho hoe vory vahoaka malagasy hoaizy tiky ty neno an'le tonkiran-drabosa teo ina zao mampametra-panontaniana nge reny teniny reny zany hoe ao anatin'ny kanto moa zany no anehoana ny hevitra fa ianao miseho ianao amin'izao fotoana izao teneno rano ny ery dia hitanao hoe tany demokratika toy hoe Madagasikara mikasika ny resaka jirama tena tsy haiko hoe ezahana foana ve zany le malagasy madinika kely fampiasonina satria ny zavatra rehetra zay ambarany zareo hitanao hoe pasohana fotsiny ohatra le mipasoka lamba mioritra reo fotsiny vitany androany aloha raha pitso indray hitany toy any ka eto zany raha vahoaka malagasy dia ozy aho hoe lalao mbola hoely azakivy araka le telo namana teo hoe ny mpanohatra tao mangingina ohatra ny araha mahita marina hoe mangingina le mpanohatra fa tsy hay hoe isy tempête koa ve ao asa aloha ndaratsika mieriteritra makahery amin'ny vahoaka malagasy rehetra azakivy fa Madagasikara tsy ho lavo eny tompoko sodabetraka ndao ary miresaka foana amin'le hoe fandrosoana moa ndriatiana fandraisantsika teo ihany misy lasitra io ary misy fipetra fototra ihany koa tsy maintsy ekena zany tsy maintsy manana politika aloha tena ho amin'izany mazava tsara ary io dia tsy hoe ny fanjakana rery fanjakana dia mametraka ny lasitra ny arofanina ary mandrisika ihany koa fa ny tsy miakana zany ny tena tompony raharaha ao anatin'izany rehetrarehetra zany ahoana nametrahana tontolo mba hoe andalo raisiny ianao miaraba tompoko tapaka ianao ahoana nametrahana le tontolo mba tontolo anatin'izany hoe tena mandeha makany hoe mivoatra satria raha le zavatra misy amin'izao fotoana zao zany dia misy hoe tena misy mamaritra ohatra le any tanàna moa zany eny ambavora dia hoe manao aparitra ity toerana dia ataonay ity zany dia sy avy dia misy mitady manao aparitra nyty Madagasikara ty miaraba tompoko salama
Allô? Manao eny? Rava to. Fa mba mandeha ve ny fambolena eny Atsimo rano eny? Zay ty amin'ny faritry Moriandro. Sotramanitra lehibe aloha fa afon'olana. La izany ary tsy mbola afaka maneta sy mandragiraga satria le tany efa tena maina be dia tsy ampony toan'le tany le ranorana. Satria efa araka ozy ny tranahy, efa araka be le dia nefany raha misy barazy zao dia mahitsy ery Andravovaky tsara iny afaka manondraka ny lemakaray manontolo iny na dia tsy ampy ary le orana afaka zany barazy zany ataoko mba misy vola ihany amin'ny commune na any amin'ny fitondrana mahavaolana be na fanaovana zany barazy zany fa tena lisy koa le mpitondra matetika ohatrany tsy mahay momba amin'ny fambolena fa dia mitondra fa tsisy fata momba amin'ny fambolena zay fa dia mirary soa tompoko misaotra betsaka. Doara. Efa tena ministera anankiroa mihitsy zao misahana ny resaka fambolena zany rehefa fambolem-bary ny rehatina dia zany le ministera ngezabe ministera ny agriculture sy ny élevage fa eo koa le hoe sekretera-panjakana misahana an'le ataontsika hoe fahavitatena ra-tsakafo zany misosoka ao anatin'le izy misy ho andro any sarapitso zay tanterana iry MCC Ivato zany karazana atrikasa nasionaly iresahana zany hoe tena ahoana miaritsika hoe inona ny voaka ao satria misy lohahevitra maromaro ataontsika hoe dinihana sy fanankilozakevitra fa resahana verimerina foana angely mikasika ny hoe manao tohadrano barazy tsitsika eto zany tena hoe le fitantanana ny rano io ry atiana tena problema na rano osotrony io na rano amokarana satria ny atsika zany amin'ny ankapobeny rano dia verivery hita nge zany eny amin'ny fiainana andavanandro na eto andreny vohitra eto hoe ianao zany mijery ny olona any ivelany any marina fa hoe la comparaison n'est pas raison fa zany fitantanana ianao dia hita zany rano mipariparitaka ny amin'ny arabe rano mandeha any amin'ny toerana tsy tokony alehany ny olona rano maloto ry ndreatina mbola ahodina ho azo ampiasaina indray satria tena hoe sarobidy loatra ny rano efa nytenen'ny filoha teo aloha io resaka hoe any amin'ny taona 2000 any ho any ny firenena mahay mitatana ny rano io misy ny firenena azo lazaina fa hoe atanjaka dia tena zavatra misy inge zany tena zavatra misy ianao hoe ty mieritreritra izy zany tena ahoana ty antso ty miarabary aloha manahoana tompoko salama momba le fambolena ihany sotra betsaka sotra n'Andriamanitra lehibe aloha fa mba avy ny orana ety Atsimondano na dia fa mba tanatana vava fotsiny ara ny tatsaha fa mba misy ihany mba antenaina kely na dia very dimapolo isan-jato ary aloha mety ho very dimapolo isan-jato mihitsy ny fambolena amin'izao satria efa antitra anketsa manaraka izany tompoko momba le 77 millions d'euros le mba lazain'le namana teo fa tsy dia naheno moa ny tena raha mba nanao kady tsotsotra ny tena dia any amin'ny 385 milliards ariary dia raha natao barazy zany loatra 5 milliards ny barazy ray eo amin'ny 800 eo zay ngamba fa mba mahavita zay vitany zany raha noho le telefirika zay tsy mandeha manaraka zany tompoko ety aminay ety Atsimondano ety faritra Androbiatsadika dia tsy milamina reny fandriampahalemana